ny radio Madagasikara ho anao izao. Vitra sa fitiavana? Zavikeloko sa zanako dia ampeniny nantenaina. Lola Laoviny, Saolo Malala, Niongy, Mirado, Jacques ary Gaston. Mpanatsy Gaston Nandriamanalina. Inona tsara mory le kely ty ny atongavany lavo maraimbe aty amiko aty. Tsy fantatry ela mo fa vo amin'ny fito maraina nge zao e. Azafady re tompoko. Tsy naposiko mbola natory ianao. Hitako mantsy fa nivoy vavahady io teo ka zay nasaiko nandondona teo. Ny piasa ny fo maraina le tsy namohan'iny fa zay mbola teny eo ambony fandrina. Ka efa mifoazy lay ihany ha inona maro mo zany tena tadiavy laty. Zany re tompoko fa mba mitady asa. Mitady asa? Somba misy zavatra mety azoko atao ato aminao ato e. Fa ahoana koa ny eritreretany lafa misy asa mety ho any laty amiko e. So de hitsikila laty na rony mpangarom-bavony fotsiny. Tsy re tompoko. Nitereniny tsy fananana fotsiny a dia tonga nitoditodo amin'izay rehetra iverina fa mety ahitana asa. Finna rony mba vitan'ny lasozanina sy mahikely ty. Raha misy nely ty aty amiko dia asa maso sy miatra manainy. Sady ny anay ny vola tsy mivoaboaka fahatany zany. Raha matoa zay mamoaka vola dia mila mampiditra voro eny miala aminay ny mpiasa karamainay. Azo la zany. Ka mba teneno ihany ary re tompoko so mba misy mety ho vitako ihany e. Am'izao aloha lesy mbola feno de feno ny mpiasa ato a. Fa raha ohatra fotsiny moa zany Kamila dia aizany mety ahitako ny lahy. Ero amin'le mpivarotra sarbo ero fotsiny afarana. Iadzaina no anarako. Zany hoe ihaja ny tena alalan'ny olona eto e. Fa mipetraka eto moa zany lahy ty. Taloha tamin'ny dadako sy ny neniko mbola velona dia tao amin'ireo mpivarotra sarbo reo zay nanofa trano. Ay. Fa rehefa maty izy dia tsy maintsy ny renireny. Miaka midiny eny ambany vohitra eny natao e. Ay ve? Tsy hita re tompoko fa tena mahatry zay nefa ny zandriko dia mbola misy anankiroa ary za daholo no mamelona azo dareo a. Mampalahelo ahy lahy zany. Mandehana aloha fa eritreritra ahy e. Ampanatsoko olona eny ihany lahy rehefa misy ny toerana. Eny ary fa dia misaotra tompoko. Sady mba manantena e. Zay zany e. Izandray ary zao no ale. Tato ny fanantenako hoe mety misy azoko atao nefa ty taonandamoka. Inona reno ataoko hoe mampalahelo aho mihitsy ny zandriko. Rojo kely moa dia mbola maniry ny anatra mafy saingy aiza izay ampianarana azy. Ito avina indray dia lasa mila tsy ho voafehy mihitsy amin'ny ditrany. Mana mihitsy afa ho lasa mpangalatra kaikilahy iny any an-tanàna any. Na ny havan'ny dady tia na ny havan'ny neny. Tena tsy misy miraharaha na dia iray aza. Ory tovolahy mipetrapetraka. Za ve ny teneninao madama? Ianao io mihitsy. Manao inona mitokoko eto ambody tamboana eto moa ianao e? Tsy fantatrao anga fa tsy azo ipetrapetrahana eto. Sao dia raisy mpiambina ho mpangalatra eo ianao fa mila aingana eo. Azafady madama fa ianao anga mivadin'le ramose vao niresaka tamiko teo. Fa nga ianao zany lazainy tafatro hoe mitady asa tato aminay zany. Eny tompoko. Tsy fantatro hoe tsy azo ipetrapetrahana zany eto fa mba nakasaina kely fotsiny mba isaina izay ho alehako indray. Tsy dia mety ny mipetrapetraka eo ry zazalahy. Fa asiana aloha zany dia tavolon'le kely zany. Zay misy madama. Tsy mifidy aho aloha. Rehefa misy azona sakafo fotsiny aloha dia efa mety. Fa izy le kely mipetraka. Ka mboty miany zandriko menada. Ny tena marina dia taty nipetrahanay tamin'ny fahavelon'ny dada sy neny fa niverina any ambanivohitra izay. Ay. Tsy vita ny manofa trano satria tsy misy mpamelona intsony. Mampalahelo ianao zany. Ka mahavoa mikarakara zaridaina angaranga ty? Olona taba volany mahay mitana angady, mahay manondraka. Ka tsy anana na tambary no asaina ataonao e. Fa ikarakara zaridaina. Zany hoe ikolokolo voninkazo sarobity fa tsy moramora mihitsy ny manao an'izany. Madama, aleo re ataoko zany e. Na dia hirakirahanao aza tsy maninona mihitsy. Andao ary midiry e.
ay za niatsarana tanàna marina mafy fa mba mampatahotra koa le tsy alika be retsy vitako ve ny karakarana zao zavatra zao marina tsy tena ho sarotsy ty raharaha ty tsy misy mangidy tsy andramana rangaha aleo atao ka hitanao amin'izao ary tovolahy fa tsy moramora ny karakaran'ireo tazamaso ireo aroa ambadiky ny trano aroa ny tena misy voninkazo sarobidy saropady indrindra zany ka zao raha manapaka na mahafaty ray amin'izany dia tapaka miaraka amin'izay karama sy fiarahany ka ahoany aleo ary tompoko fa ataoko dia roviana nefa mivereny eto ianao fakadiny indray fa efa mpidinika ny vadiko aloha le mpiasa mikarakaraandreo mantsy afindrako azafa raha ohatra ka vitanao ny eto eny ary madama fa dia manantena tompoko rehefa aveo e tomba mahafinaritra le tovolahy sady manaja no ohatra ny tena mba matotra ora zay fa iza no niresaka tamin'ny elabe tao tokotany tao misy ny tovolahy niresaka taminao vao maraina iny hitako nikoko tatsy amin'ny sisy tambotasy dia ohatra ny napalahelo nitala ho azy izy dia netiko nijery ny zaridaina so mba vitany ihany nikarakara azy io dia ahoana indray zany momba mibary rehefa tsy mitondra fiara izy ka tsy hitanao angany ka fetaon'ny bary chauffeur isan'andro io maninona kay sady angamo tsy fantatrao fa maladala zanako vavy eny ahoana izy ka nahoana no izao zany voalazainao amiko ka raha lazainanao ve zany tsy avy hatrany dia androanao izy dia izy ary no sarangotonaka sy anatitra amin'ny angola eo ianao tena naiky nadalainy koa zany ny zanakao fa raha mipetraka izy dia hosahana dala ve ny chauffeur tsy manaiky adalany zany ndre izy fa matahotra anao loatra ny ankizy fa za maninona ka zay lolo no mpiaramonina teraky ny atezeranao zay ny mampananydrehitra tsy fantatrao tokoa mantsy fa ianao manao vavarato sy fitondrana olona tsaradrarany indraindray dia izay sy ny ankonanao no mizaka mivokany finona koa ary moa ny raha tsy ataoko amin'ny fiarahamonina ho nareo ka rehefa sarotiny amin'ny fananako ny volako ve dia lazaina fa hoe zao hoe ka tsy ianao any ny miaina elanelanelany fiarahamonina eny rangaty izay mianaka no miaina matahotra minjady aminay daholo ny esoeso ny fandrangitana isan-karazany ay ka tsy hitako ny izay lazanareo hoe lozany amin'izany sarambabem-bahoaka zany inona ny tsy ampy aminareo ato ka na ny tsena aza tsy efa any amin'ireny tsena rahabe ireny hoe nareo no alefako mandeha nareo no ohatra ny saritiavina ka hay zay indray saritiavina dia mihevitra ve ianao fa manana fahafahany zay amin'izao ataonao zao marina aloha fa manana ny ampy tokoa fa saingy fahavalo ny fiarahamonina dia tsy haiko tsony izay atao anareo fa efa tolotra anareo daholo maso sy mahafinaritra ka dia asakasakareo avela koa any zany fa ahoana aloha ny hevitra mikasika an'le hevitra teo ny amin'le zazalahy lazaina hoe ampanaovana zaridaina ve mikasika an'iny mihitsy bon tsy maninona fa raiso izy ary dia ataovy izay fandaminana amin'ny bary aleo fa ampiantso ny chauffeur koa omeko ny tombonandrony dia miala an'io dia an'io ihany le ingy zay mba mitsinjony manahirana anaiko fa ono tokoa tena manan-dala amin'ny angola marina ve aloha ny daly ny tsy fanajany asa mantsy tao zakako ihany fa ity manodikodina ny lohan'ny zanakao ty ny tena tsy zakako ka zay indrindra ny tena atahorako ane raha fatro hitanao fa tsy nanana fa tsy miangola ianao moa io hita fa vadiko boribory eo hatramin'ny vaditsika ary aza dia atatatata ohatr' zany ny fahalemeko raha matoa efa misy miangola zanakao eo dia aza mikidikidiky arahatra efa sitrana tsony azafady ary zay ka iverinao le zazalahy dia aleo fa zay no miresaka nampiantsonina ianao fatro midira ty mihitsy aloha fa so dia miditra io ny renanao ka olozo ny anjoantsika fa misinna indray ve ono marina ve ake fa manadalanao ny soverantsika
izy aloha tena manadala be mihitsy Oay, indraindray aho ianao manino? rehefa avy mianatra reny dia ento mihodina miaraka amin'ny namany Dia maninona zao zany tsy nolazainao tamiko hatramin'izay ka matahotra be mihitsy aho sao dia tsy ahafehany fihetsika anao ka anahiranako fantatro koa fa tonga dia oroanao izy dia izy indray no ndeha aka sy anatitra io Fa ianao ve nefa tsy tia azy? Andray kosa firy taona izay nahalalanao anahy fa mbola tsy nitia olo-kafa izany mihitsy afa-tsy ianao mbola tsy nanisaka anao izany dray Ary ono fantany nga fa mifankatia sika? Raha fantany izany dia ho tapatentsika sy ianao tsy mahamenatra ny mihitsy nilaza mamamarina rehetrarehetra nge Matoky ianao aniry miangoly Tady dio fa noho ny fitiavako anao no mahatonga ifeloatra anao azonao zany raha manome toky ianao fa tsy vadika amiko dia aho fa alefahako ny fitondrany ka za mihitsy koa anie tsy dia zatra amin'izany fahalalana izany tsony Zany efa tena jambanao tanteraka mihitsy fa mindreninao kosa aloha totsy mbola mahalala na miahianinina mihitsy io hatramin'izao aloha Tsara zany everiny fa tena tia ohatran'izany any ianao ary za tianao toy ny dadako mihitsy ary inona indray zany tokonikonono ny mpianakady izany Inona moa fa tsy mba maka ny hevitry miangoly any amin'ny analana ny sofery ka dia ahoana manaiky izy ahoana manaiky indriny za aloha mama tsy dia misy olana loatra satria za ihany ny tompon'ny tenako fa ianareo tompon'ny fanapahana no asa tapahory raha fatry ny hevitra sao mantsy rehefa tsy azo ny zanatsika io dia ho alainy akerina Dray ao fa ianareo koa ny manafinafina hatramin'izay dada ahoana andy amin'izay aloha fa mba monao kote ve zahay ary dia miangoly sy miantaratsy mihitsy koa ny ianao tiry miangoly mizara ihany mba miafa tsy eo foana kory raha fatro fa hoaizy dada asany izy ny mamanao angatsy ny akaloza foana ny fahafinaritany iny volanao dia mandehana aloha tambatambazany aloha chauffeur anatitra anao sa ateriko aloha anao androany vo maika tiako sa odaromamy ndana re aloha dia mba tonga dia mody ihany kory miangola raha vao mirava fa dia mampitaintaina tsy maninona fa tsy anaiko ihany koa izy rehefa miravy zay zany dretsy dia ampitainy dada mihitsy ianao ty mafimafy sarosarotra ihany fa izana tompoko tsy misy vola azoazo foana zany koa ny aelatinga moa so dia mba manotondra fiara miankatra ianao ny fianarana aza vita tapany raha mba te hianatra asa aza tsy mba manam-bola anaovana an'izany ka efa miasa zao dia maiza manangona fa aza dia lanilaniana fahatany ny karamy raha mba naitondra fiara mantsy elahy zao dia mba nampanaoviko ny servisi miangola eny raha ampy iahiko ny zandriko ny karamako dia tsy maintsy hianatra n'izany mitondra fiara izany ihany mesa tsara fotsiny rehefa mahafapona itony lahy tsy misy adala koa reo ny olona manao anay ho tsy azo ifampirarana fa ho hita eo ihany zay ve tompoko ny ilana ho afa andeha hanondraka kely ny voninkazo ny madama andana ry tena tsy oarako dia manafika sy maka amin'ny politika miangola miatsanga ianao za nefa saika hisakafo aloha fa maika hiverina andraiko fantatro izany fa velo ianao ty ary inona nataonao aty ambadiky ny trano aty ka ao an'efitrano ny raha zay ka sao dia reny any resatsika fa saika ila resaka kely aminao aloha
Resakinona ndray io ndray ianao a. Zao rery miangola. Tena tsy maintsy mamonjy ny asako amin'ny Tomasina amin'ny herinandro. Dia ahoana ny atao? Inona natao io? Ka zay ny laka-hevitra e. Ka ianao ihany anie mamorona ny asa rotam-piarinao amiko io foana e. Za nefa mba tsy saroto mihitsy amin'ny Rosomamy. Ka nanjara tsy tantiko ny nahita an'ireo zatovolahy mpifalerasera aminao e. Hatramin'izay nanaterako anao ampy vitsivitsy zay miangola tena tiako ny ianao ty. Asa natsapanao zany na ty. Ka zany ny fiainanako. Tianao isy hoe tambahoaka be zany hoe lahy antitra atao hoe dada no sipany. Iny sipany iny zay tianao zay. Ka le atrotron'ny zalahy kony mila tsy ho tantiko mihitsy. Aiza ve ka tsy taiza kory ianao ataon'ny zalahy hoe manao hoany ianao rafozako a. Fa inona ny tianao ataoko ary e? Asa za manao hoe manan'olo tiana amin'ireny tovolahy reny mihitsy ianao. Atao iny e. Efa nanoka tena ho anao ary fatro a. Ka zay ataonao fa naza koa azany mba matahotra amin'ny mama ihany. Raha sanatria ka fantany zao ataontsika izao dia asa ngamba. Zao ary matoky ianao a dia mba indray tsara. Fantatro moa fa efa manodidy miafina momba ny fananako a. Ka nazaraina sy mama aza ve ny fanananao dia ataonao fa sy ho ampy ianao koa. Tsy azonao mihitsy. Didy miafina tsy ho anao koa fa ho an'izay ho zanatsika e. Maninona tsara ry fatro? Zany ianao anga adala. Kikako fa nga dia ho tonga amin'izany koa ny resatsika ka. Fa tediavinao ho an'iza zany ny ariako ka hitanao fa tsy afaka niteraka amiko tsony mihitsy ny raha zay reninao e. Dia tena ho vadiko boribora zany aminao. Tena tampoka loatra kosa aloha ny resaka indray mandeha tery fatro ka. Zany ve? Tsy afaka maly anao vetivety aloha ka asanao ariko. Dia inona fotsiny koa zany tamintsika amin'ny soferantsika izao ka. Zany ery miangola ka tsy milalao anao velively so dia velonao olona dala ary ty za ty. Ka iza koa anga hoe ianao dia milalao e. Dia mba olona mba manana ny ampoko ihany angia raha izany dia ho eritreretiny. Andana ry aloha e. Tsy anerenao fa saingy kosa mba mila valiny malakilaky ihany a. Hainao ihany anefa efa mandroso hoangotra e. Miangola! Anao fatra? Fa aiza ary nareo zany? Miangola! Zay reny fa inizay zay. Aty izay sy dada ary neny a. Aty ambadika aty. Ay! Ty? Ary inona nataonareo mitokana aty? Mandinidinika amin'ny fomba fiasan'ny azy eto zay sy miangola re. Ka manao ahoana aloha fahitanareo azy? Mahay miasa ihany io? Mahay ka. Fa mbola votsafotsy izy amin'le mitialy asa be sady matahotra lika fotsiny. Tena tsara fiasa le zazalaka. Mampimeko neny. Dia mandinidinika eto azy zay sy miangola hoe nahoana re raha ampianarina mamily fiara izy e? Fetsiko ty fatro ty. Nefa hevitra mety koa aloha zay e. Dia ahoana zany ry miangola? Naroro ihany ka. Mety daholo zay atao. Ary andao aloha isakafo fa nareo any no andrasany. Any an-trano toizana ny resaka. Sady za koa maikamaika ihany. Sady za tsy maintsy atery ny dada. Eny re. Dia tena ho reraka maro ny dadanao raha izao no mitoy a. Ny asa mandreraka. Tsy manino. Ny fanaterana sy fakananao koa manampitrotraka. Eo ahoana indray koa zany. Andao aloha isakafo fa ateriko e. Andao ary e. Ahoana madama? Vita ngany asanao? Eny tompoko. Saika manarano ampandrona ny lopia azo tompoko. Avelao aloha fa vikelitsika mianaka miaraka resaresaka e. Eny ary tompoko. Sady te hitsora kely koa ny olona mosiko fa mazana be ny nanosika n'le bozaka maty tatsy ambadika tatsy. Ka rio anie le maty hososen'ny alika isan'andro e. Avie ty davarangana ty.
ohatra ny mamenatra be ny miditra ty nefa za maloto beko. Ai aza ko ka olona ny asa fa tsy hoe naloto ninona akory avy fa tsy maninona ka inona ary hono le resaka mba tiany madama atao amiko e? Hono aly hoe manao ahoana aloha ny fiainanao hatramin'izay niasanao tato izay tena niova be mihitsy madama, tena misaotra nareo betsaka. Le zandriko vavikely zao efa tafiditra mianatra. Tsara kosa zany. Ary le maditra lahy kely efa tafiditra mianatra asy eny Andromopera. Tena tsara kosa zany Riaja. Fa zao Riaja, hitanao fa mila tsara kirafatr'i tsony sady miasa ny manatitra sy ny tsena miangola. Hitanao fa efa nahazoazo taona ihany izy iny ko tsy dia nentiny fiarahana tamin'ny bar chauffeur ka voatery ny tapahana. Gaga ihany amantsy hoe tena miasa mafy raha misevadinao. Miangola koa angamo tsy afaka mandeha tongotra indraindray. Ianao mantsy tena mahasarotana sy mahasaro-piaro andrainy mihitsy ny zaza iny. Hitako tokoa aloha e. Marina fa tsy zanany naterana izy iny fa zanako tamin'olo-kafa. Fa dia tena niraisiny ho zanaka sy toy ny naterany mihitsy ny fitondrany azy ka tsy mba mifampiteraka mantsy izay sy rahafatro hoe mampalahelo izy iny mieritreritra azy indraindray. Zany tokoa moa. Ary tena mianta sy miraiki-po be amin'ny ramose koa zany ny zanako raha izany a. Mandreraka mihitsy e. Ary maninona raha maka chauffeur hafa e? Efa nilazako anie izy fa ohatrany tsy maharisika mihitsy. Dia izany lazaiko taminao izany fa mahasaro-piaro azy ty zanako ty. Le chauffeur any atato mantsy nanadala amin'ny miangola. Ka maninona indray raha lehilahy lehibe santitra ny dedavina dia afaka ny ahy. Tsy mety an'izany izy e. Raha zany indray dia zany indray no mahasaro-piaro azy. Ny fitiavana hono no tsy voasaka ny taona. Ary raha havana indray no resahana. Tsy tia mampiasa havana rahafatro. Tonga mahita ny toetrany daholo ny olona tsy tiany loatra e. Dia inona ary zany no mety aminy? Na ny mpiresaka taminay sy miangola izy hoe ianao hono napakana permis dia ataonao io asura tianao. Ka mampiasa olona vao hianatra aza indray ve zany tsy ho sarotra ary madama? Ao fa hijerena mpampianatra mamily fiara maisy azo antoka ianao e. Sady ianao koa anie hita fa olona maisy kinga e. Ataoko fa tsy ho sarotra aminao zany azy zany. Lalana raha teo tsy dia sarotra. Eny e, tena tiako siringa isonitra fa raha amin'izany sady fianarana asa ny fehezahana isonitra ihany koa. Dia misaotra betsaka anareo na nome izany fahatokisana lehibe izany madama. Raha zao izy mianaka fa vonona. Ai, ao fa ataoko fa tsy ho sarotra amin'ny rahafatro ny ahita mpampianatra ao anao dia na dia rapitsy ihany azy e. Dia andana ary vonjeo ny asanao e. Misaotra madama. Tena mistery amiko mihitsy reto fianakaviana anankiray reto ka. Marina mafy fa tena mistery. Na mihitsy ary ny tsy itiavandry zareo reto mitady mpiasa zazara. Yaja? Yajo? Ahoana izay mademoiselle? Azafady marengela fa saika anontany kely anao fotsiny aho hoe manahoana ny fianaranao mamely fiara ao zao? Mandroso ka. Ay vety sarotra le izy e. Anao fanadinana amin'ny herinandro dia 8 eo ny fiafarany. Fa hono ao mademoiselle? Misy zavatra saika mba hangatahako aminao. Hoe inona hono? Mikasa ny anatitra vatso an'ireo zandriko any ambanivohitra amin'ny lahady. Ka maninona mora mba resahanao raha misy dia mba hoentiko ny fiara iray dia sady mizatra lalana tsara no hita eo raha tena mety ho vitako ny asa vaovao na ahoana. Dia ahoana raha voasaka amin'ny polisy eny? Tsy permis tsy inona any aminao? Ay tokoa moa. Zay manko? Indray ny olana. Zao ary aleo fa resahako data dia isika telo mianaka miaraka makany. Dia raha misy olana dia mba izy no mifampiraharaha amin'ny polisy. Tsy haiko. Eny, raha mety izy dia vao maika tsara ny mademoiselle. Mino fa tiany izany ka. Ary madame Razainga hono tsy mba handeha? Neny ve? Ie. Tsy handeha amin'izany iny. Aleo ny tahe-voninkazo toy izay ala voly ianao ve ahoana e? Tena mahagaga tokoa. Fa ahoana? Mety anaiky ve misy rahafatro? Aleo aloha resahako izy e. Fa zao koa no tena saika ho resahako amin'ny ady. Mihainao a tompoko? Zao
mila miova kely aja na fiaingo na fihetsika mba mila mivoatra dia ahoana indray izany mademoiselle tsy mba satran'izany ka tsy maintsy ry aja dia toy izao foana kosa avy eo mipaozinao miaraka aminay mila miova mihitsy ianao ka marina tsy hanahirana be izany mademoiselle efa niteneniko dada sy neny dia amin'ny vola ho anao zareo mba hanaovanao bazary hivitivitafiana sy kiraro mendrika anao ay dia tena tsy maintsy tokoa moa izany dia izao koa efa ho any ambanivohitra ihany aza dia mila manomana an'ilay zandrinao izy no isolanao amin'ny zaridaina fa ianao tsy mahazo mikasika tsony any io raha vao mandreny asa mahasofeuranao azonao ve zany ve ianao no atokisanay manko hainao tsara ny toetra ny dada sy neny tena misaotra betsaka anareo fa dia hosainina tsara ny amin'izany mademoiselle tanjoko ro miangolany andao amin'ny mandritra ny tapabolana izany zay indray ianao zay tapabolana ve ary manao ahoana aloha le resaka nataoko tamin'izy iny le hoe hiteraka ve finna ndraika tsy aleo ary ve aloha mba ho vita fianarako fa hitanao efa kely sisa nge asanaoko ary ahoana ho raha zay tamin'le programa hoe ho any ambanivohitra andriazy ianao ve izy ony tsy andefa misy an'izany hoe fikambanam-behivavy manasa azy hiara amikorany zany amin'io zany tena vela nysika isanao raha mazoto ony dia oma tsy ny ayavy izy inona moa mampiayay azy io za misarikaiky amin'ny aja indray aza mibetiny matetikako ka so dia tena misarikaiky marina aloha ianao ty fa ataoko indray ianao sy ny asa ho tapiaronao ka tsy mibaikinao ihany aza ve zany zao nitaterahako hoe mitranga miembotra foana ianao zany ka tena mahakarary foana iny mieritreritra fa ianao dia ho alain'ny olona mba maizy ianao mandamitsaina fa hijalijaly tsy amin'ny tsisy dikany eto fotsiny ka fa vo miaingo any le aza mantsy dia tena lasa tovolabokoso be izy kosa aloha be izay fa saingy saroka anatra loatra dia ahoana zany anaraka kely any tomasina ve ndry aloha hoe naderinandro fotsiny aza dia raha tsy anekindray azy ao dia zavatra fandray no andraisanao azy ka tsy hitako aneky izy atao hoe tena tiako loatra ny ianao hoe fansaina dia voakiky ny tahotra sy ny vesatry ny alahelo mamy isan'andro fantatro zany ka fitiavana tsy hainy toaina kosa neny etsika za koa aloha dia gaga mihitsy hoe fa dia nahoana loatra ihany ny atoraka fitita aminao izay tena tokony hotona ny dadako ty ny fitiavana tsy mifidy taona ary malala tsy mifidy taona fa misy antony koa angamba mety hoe inona ohatra mety hoe tsy fampino fitiavandray tamiko hatry ny fahakeliko asa aza eritreretana tsony amin'izany efa nataontsika dia samy miandro farany sika dia ahoana zany natao ary mandeha makany ambanivohitra ry aza dia avy eo manatitra anao herinandro any tomasina dia avy eo mody miandry anao eto an-trano tandre moa ny hery miangoly sao dia manararoatra ny tsy maha eo tsy mivazovazany tsy azonao hitsahana ny fitiavako endrendre matoa zay mivadika aloha sika no boka zay zany fa andana mivoaka kely amin'izay aloha fa sao dia misy mahatsikaritra hoe efa ela ihany isika nidy hatrany tato
izay ahoana ho firy andro marina moa ianao no any Tomasina tokony roa tokom-bolana eo fa arakaraky ny asa ihany ka raha mifiresaka leva za dia mety hita sasany amin'ny roa volana ka mitady anaraka anao any anie miangoly aiza no ahafahany anaraka amin'ity fianarany ity ianao koa efa niteneniko an'izany re izy ka hoe mba hakasaina kely hono izy alohan'ny tenetreny amin'ny ady farany amin'ny fianaraniko raha mba hoe herinandro akana sofina nga dia mba etreko fa asany no alehako any fa tsy hoe hanatanteraka ny atantanjanakao asako tsy mety resaka aminao izy fa za ny amplisihany isanandro sanandro iteny an'izany aminao eo ary ianao anga tsy mba haka sofina kely iaraka aminy ainao ihany efa tanytambatamy foana ne ny tany na lehibe ahy raha mba toerakafa indray mba nentina zoto ihany ka le miaraka amiko mihitsy nitotrany tsy mampahasoto anao fa fantatro hoe ka ianao ihany no milaza fa tsy vakansa no le ihany fa hiasa inona nefa no mahamaiky ahoandra tsy araka mivadikodina hitsangatsangany aleo raha fatra atao programa manaraka zany ka dia ianao ihany iko dia vonany anderery koa zany miangola miangola ve miangola ne olona zatra mitokatokany indray ve dia mokivy amin'izany fa hiaja fotsiny mba hiangaviko mba tsy andeha anaraka anareo metimety zany aleo aloha hiaja nasatra ny sandriny ato sady asaivako mitondra fiara metsena ho anao foana fa mety ho zatra ihany izy dia izay zaniko efa fantatro moa fa misonitra ny karamany aja fa tsy tony teo alotsony voalazainy miangola ay fa zao ara fatro tokony mba ho teneninao ihany miangola fa hoana sao dia tsy tamaly le zanak'olonako fa maninona kay ohatra ny misarisary zorobe amin'ny ady izy zany ve daikadaikatra mihitsy ne ady ianao indray tia nitosarotiny aloko ka mba manala elatra ny azy izy zaniko mba makaloza fa tsy miangola no dia gaga aviany ianao raha ijery avy aingana jereo jereo anie ry anaovany any ady io e maninona zao reo ay tsy maninona reo aleo ara leako eny raha ohatra ka miemotra amin'izao ataon'izao miangola dia misy saindratsy izy zay fa raha toy izan'izao fetsin'izao dia madio ny saingy mademoiselle iny anie monsieur Rafatro hoe aloha ny tananao fa sola izay manadalanao eo ka voroaka to amin'ny barikoka fa za nefa zao maninony mba misavitsavika anao fotsiny dia manamboatra ny solomasonao miangolana efa mivoara mena mihitsy ne le zanak'olona fa aza dia akalo zaina loatra ny dadakoa ka tsy mety le solomasonko sady mivozondobaka miditra ny anakiray ao mboarina tsara mba mipetra tsara re tsy ry miangola fa dia mila ho safotry ny enatra le zanak'olona eo hitanao tsara zao kaprisy ny miangola daholo io raha latsainy izy efa ny ala raha vao nahitatsika ary andao hiditra fa masosotra ka hitanao fa tisitra ny zindroy lehibe fa hiaja koa zany tena sarotra piana mihitsy anampy anao ane ainy ampy ahoana anampy anao mba hitoerany fahatokisany dada sy ny MPP koa ka inona indray ary karaha zao foana nataonao dia tsy atoky amin'ny mihitsy ry zareo fa androaka koa ngamba fa sika nefa zao maninony raha zao raha tsy tianao dia tsy ataoko tsony ary tsy maninona tokoa aloha fa mahasadaka hatrano lehibe indraindray ka za aza tsy sarotiny sady tsy tiako fa ianao foana indray ane zao no namako manomboka zao hoe dia mba mila mifakahazo mifandray tsara sika zao ary asa dia manao fihetsika tafahotra fa sao dia ampisolana raha mba zay olo tianao moa no mahita amin'ireny tsy hofatany olona fa mba efa hitanao ny arakaraka tamin'ny olona ve hatramin'izay na tetoanao izay sa mbola tsy hitako aloha ay fa ianao hoe dia tsy fahanan'olo tiana tiana betsaka fa indrisy hafahafa ianao zany ianao hoe tovavy tsara tarehy manan-karena ka ny anjara nga azo bakiona moa ry aza hatran'izao aloha dia tsy mbola tena haiko ny mamaritra an'izany hoe fitiavana izany ary aza nga efa manana olo tiana hono tsy mbola manana aloha hatrito zany mbola tsy tany amin'izany mihitsy koa ny lohako mbola tany amin'ny fameloma-tena aloha ka
Efa zany zao dia mikaho amin'izay any tandremo anefa sao dia varimbariny lavitra ka tsy mahita ny ambanimaso inona mihitsy ary an'ity miangola atao izy kosa aloha tsy ratsy fa ohatrany misy terika mampatahotra dia izy mikody any mihitsy mitsazoko mangingina sa marina ny teniko mandany andro marina ianao andana fa jereo any ny reninao fa sasatra ihany no mijerijery ry ambaravarakely voasazy io ianao andray ary bisokely aloha Mengola fianarana mihitsy ingy ity tamatany vampiro zao roneny amby folo maraina ane zao zany tady be fa herinandro zany dia ray volana anatongavana tena tsy mbola tozatra ny voyage koa ny tena tena malolo be aka nalofa eo moa miangola so marapely fiako kosary malaikomana fotsy atenitenina zany foana rano sivy fotrony zao no tiako sotrony ka andao ary ho any amin'ny dokotera ila zao ary aza dia kelikely atsoky mihitsy raha fatotra mbola mikisiny eo ndry iny eny koa zany koa ve dia anadalana olona miasa ny etany lavitra any fa andao fa maninona mihitsy marary tena marary neny tsy azoko mihitsy iada ahoa zay madamo mimany anao fa hitondra miangolany amin'ny dokotera marary ny zanako ato aikany ianao miomany marary fananinina io io mivalantitra ohatra ny amaly leo mpandriny io fa hoe ahoana fa dia malaiko io mana tsy mivoaka ny trano io aiza mademoiselle marary ny ianao marary ary aza tsy haiko zay marary so dia mahazo tazo avy tany antsinanana kosa ary ianao io zany ro dia tsy fata io madama mazay io fa mioka mandoa be izy miangola vonjeo aloha izy andeha moka fiara aloha nina re zanako hoe ndao hoe miangola ao aloha sotro aloha ty ranty sotro aloha ty ranty akia faninazy neny marina mafika iada efa voakanao ve fiary so dia bataina izy madama raha tsy afaka aoko zao rasa fa misaotra ao fotsiny anao aloha etenako dia ka aiza no ale atsika ay tonga dia ny amin'ny klinika faly an'ny orinasa ratsy andehana atsika ao ary moramora fotsiny tena atsatra vetivety tao mihitsy eny mademoiselle izany leo izy ry aja tsotra taorina ato ka dia avy aloha zany eo amin'ny devant dia mba mandehana moramora ianao fa marary eny mingoly miangola fa ino ny tena tory neny mifona aminao tsy nampoziko inona ny tsy napozina ary miangola ny zavatra tsy nataony tsy napozina fa rehefa nanao zavatra dia efa manapo an'izany dia manapo ny azo vokatra tena joko tsorika mihitsy ianao ty nenko efa vondy olona dia mbola latsaina ihany ka iza zany zao ny ray ny zanakindreo
tsy misy dikany tsony zany e. Anjary miangola tsy misy dikany ao any zany mora mirainao mihitsy izy zany a zanakizy efa tsy ataoko vita moro zao neny a efa voa ary tadidinao fa tsy misy azonao atao any andriana zay rainy io zazy io fa efa ampitaona efa majeur tena nahetrinao amin'ny tany ny voninahitra ary miangola marina mafy a tena afaparaka zahay hay raha isompitiavana ny vaovao neny a efa io zavikelinao ka raha isompitiavana mo e tena very ary miangola zao ve ny nataonao e lalana ny diavikany ve ny mbola diavinao e neny mantsika marina e mo e ono a ary sao dia mba ity ihaja ty ary nahabevokanao roato sao dia zao io a hay aza manasoketa olona ary neny a sao dia enjerany totony tsy manatsiny eo ty ianao izay etrehana amin'ny vaovao sy ilazana zao amin'ny vadinao zay zao tokony hoe veriny zany neny karaha riva ihany dia antso azy ka tany atamatavy tany zany ndriny nanao fiainana alika ka nazahoanan'io zazy io aza tairinao amin'izany izy ry neny a mba fantatrao moa fa tsy zananina terany any a ka ahasarotiny azy loatra araky ny anapozana azy ao anatin'ny asa mafy sy miankina amin'ny hoavintsika izy amin'izao fotoana zao avy aloha izy hiakatra dia ho itao zay ho atao io koa ne tsy hoe zazalatsaka raha pitsony dia tamoraina mihitsy izy neny koa zany efa manoka tena mivavaka miaraka amin'ireo namana ho an'ny ho avinao sy ny fianaranao zao ka tapaka tena ny fianarana fa iza kosa moa no teny amin'eny hoe tsy afaka no hianatra tsony aka hianatra dia atao hoe izy tikibo mitondro molotry ny olona amin'io tsy hita olazaina tsony neny koa zany taminao nananana koa anga dia resy mitondro molotra ka miangola tsy mitovy tsika niany aka fatoro tsara ny rainao e fa za tsy nahalala azy ry neny a ary mifamadika fotsiny zany za mahalala tsara ny rainy zanako fa ianareo tsy ampahalaiko azy fa maninona loatra ry anako oko zay ka alefa somaka ty aza ampividianako fanafody fotsiny dia oko zay aloha indresaka iny tena malemilemy be mihitsy azy zany nalahoana ianao zay mademoiselle iaza mbola misy fanafody ilaiko ka irahako vetivety ianao iny vola aloha raisy ary tena mbola riraka ne ianao zany eny ka sady mamelo amin'ny fahasairana-tsaina ny mamelo koa ny tsy fahazahoanaina fa inona marina aloha nahazo anao mbola horenao ihany ray zany tsy mandana aloha vonjeo ty vidiny ty fanafody ty vonjeo aingana mo aingana aiza re ary sao dia misy zavatra hafa hojerena ihany kosa tsy ay mahafinaritra be ahy ianao tena ianao indray no sentony amin'ny mahazo afa tsy mba ineny akory fa ahoana nga tsy hitanao no nataony ritiritina sy tezitezitra iny teo e tsy mba nanontany akory hoe inona ny tokony atao amiko fa dia iny lasa iny izy ka mety nisy tsy ny fanarahana fotsiny fahaizakosany dia hoe fa inona koa ary le hoetiny glasy ary hoetinao ahy e dia misaotra meloa misahirana ho ahy ao fa tsy ho ela e azafady aloha madama fa sao dia mitsonoko ty glasy mademoiselle ty dia efa mampitandrina anao azay ry aja roa koa ny de nuit any ianao azafady madama hiraka no ny tanterahako ary olona tsy salama no naniraka ary indrindra mbola lehibe ako ihany koa ka inona tompoko ny tsy mety ataoko amin'izany aza mitsara velatsy eo ry aja tena rano foko no pariko dia matoko ianao tsy azoko mihitsy anie madama zay tianao olona zay na marina mafy aza atao an'izany ndrea nasaika hifona aza tsy fantatro tsara ny tokony hifonako zay fotsiny tsory ny marina zay nanaovanao anjanako nanaovako anjanako ao ahoana neny fa ino zao tabatabo zao e mba teneny kosa ny reninao ry mademoiselle fa tsy rariny loatra ny fandrahoana ny nefa dia tsy fantatro mihitsy zay antony
fa hoana kosa ry ianao neny manao olona ohatran'izany a tafa oatra loatra fanarotana ry miangola sa efa fanarana kosa ninareo tsy mba mahetrana fa manana olotra fahatsolan'olona fotsiny mandany aloha ry aja afinjeo ny asanao a aloha zay sy neny resaka kely mihitsy aloha avy mihitsy aloha neny aty efa miteny aminao fa tsy olona ohatran'ireny no eritreretiko voninahitra aiza ve kika dia piasa indray no anetrenareo voninahitra fa isa moa neny nilaza taminao fa hiatsa ny renjana fa isa ny renjanakao e aza dia fatra mpanendrikendrika sy manambany olona fa nivavany tsy atao be ane dia ny mamerina azy ny tsy laitra e raha za zao ny eo amin'ny toeranao dia manampy any aja mba ity amin'izay dia hoavitra ny voninahitrareo maninona tsara raha manaiky anjanaka an'io zanako io izy na dia vidimbola azy fa iza marina ho any ny rain'io zazy io ry miangola efa hoe tsy laza aminao mandrakizay ho aza ary raha tianao fantatra dia tsy ho hita toa ny dada koa zany olona zany ndray ry miangola zany ve ny teninao aza mitomany mafy nety ampitondrainao aty dia ahoana koa zao fahatsopana tena andrafatotra mandrehan'izao vaovao zao izy aza mitomany fa zay mandehana mitona ny ady ianao ary tandreo no mifetsika eo fa sao dia vidiana lafo iada ahoana zay madamo dry ary ino ny tataonao tao mangoronetana ny tsy fananana mety ho zaka ihany madama fa nilatsa sy ny fanenjehana amin'ny zavatra tsy fantatra dia tsy ho zakan'ny olona manana ambo ka dia ny mbola tsy misy ny zavatra mipoka dia aleoko mangorona ny entako ary angatatsodrano aminareo menakafy izay mirahalahy fa tsy aso atao aminareo tsony iada mifona re hevitra tsy mifakahazo le tsika aza manao an'io re rehefa nazavay miangola taony dia tsy misy diranao akory ka zay mahazo azy fa zany no nety-po tafahoatra maharary any madama ny teninao aleo dia mbola tsy lalina ny ratra dia mifampitsodrano oka re zany ho any ry aja marina mafy tena mifona fa tsy napoziko re mafy loatra koa ny ady-tsaiko ka miangavy ary aza averinao amiko fandrony tsony ny fandrahonana sy nyendrikendrika raha tsy misy porofo mazava any aminao eny ary avy alao aloha reo dia mandehana toy izy miasanao raha ny marina dia efa tokony anaingany ianao sy nandrafatotra eny amin'ny aéroport sao dia ho taraiky eo dia atabo ihany aza eritreretina tsony zay efa lasa re ry aja mbola mamerina fona Stovna taterany amin'ny tokony isy azy zany aloha reo entana netydrafatotra eo dia mandehana nareo voaka kely fa misinna fa zay ary izy miangola makanesa aloha aty tena reraka any azy zany tena mafy ny torony indray mandeha iny fa ny mahazo anay aty koa ny raha fatro ny tsy fantatrao fa misinny mafy ary tena mafy ny mahazo amin'ny mizaka reriny ady-tsaina ny azonanao azy moa dia fa izy no mizaka azy raha zay fa misinna mariny miangoly manino miangoly tsy ho zakanao angamba ny andreny vaovaoany fa maninony ary aiza izy midy atrano tsy mivoaka ny trano ohatra amin'ny nahatongavany tany Tomasiny ianao koa be safary be ka aleo misy aloha isotrorantsika dia ahoana amin'izay fa inona manjo miangola eno tsara ry bevoka ny zanakao maninona zany bevoka tena marina ve zany andehana mihitsy ianao miresaka aminy ao dia enona indray ny ambarany tsy mety mivaky amiko reny mihitsy ny izy tsy mety mivaky amiko izay nahabevoka azy
fa ny azoko antoka aloha dia zaza azo ny tany atao masina izy io. Marina hoe aleo ary aloha any aminy andana misy rera fatro fa tsy te hifampiresaka aminy mihitsy aloha. miangola mandroso ay tonga ianao tonga soa misaotra ary to tsara aloha io trano io dia alefa somafimafy io radio io so reneny resatsika tovy ambombony félicitations aloha ary tsoroako mihitsy tena saika tsy voafehako niny afaliako nandrehandrasena maky ny resaka dia ahoana ianao ty faly fa za sy mivoninahitra milatsany mila tsy ho zakako tsony manampitrotraka dia zao manako tsako ato anatiko daholo nenina mamatika an'ireo. miangola aza mampiasa saina lavitra amin'izany ianao efa nataontsika zao dia samy mizaka mivokany sika asa marako aloha na misy anao ataranaka amin'izao andro-pahaterako zao hoe aleo anjarako ny kolokolo ny fahateseran-drasaitsy hipoaka fiteny ianao dia hopotika ny fiainako ka inona ary ny atao hoe mahita hevitra anay ianao eny ny anao sy ny no vita ihany fa ity za miangola aleo fa hitady-hevitra sika ne ka tsy afaka ny vaty mihitsy ka zany mihitsy no mampalahelo ahy ianao koa ty tsy mba nanan'olo tiana akory za hoe mba ho mpaingoronako efa fantatra ohatra amin'izay fa tokapo taminao a ka iza indray no mpaingorontsika eo arika ka zao hoe mbola tsy hita mikibonao io dia ahoana akaro moralano fa hojerena miatan'io zay atao hoe aleo ary no andamindamin'izaka amin'izay mba tsy toizan'ny fahakalananao dia ahoana tsy tojoroditra sy tsy taitra kory ny ianao raha mivoaka avy tao amin'ny kalaniny iny raha zay a izy ngenao hoe raha zavatra mbola vao atao dia zonao no mandasa fa efa vita iny dia maninona ka ary efa mipetraka ny enan-kely ka izay tokony hanampiana azo tonga soa eto tany no atrehantsika solafaka toy ny solafaka rehetra izy asina ny toko fitaka oka izay tsy nanota tamintsika mitoram-bato azy za ve ny tiana hotenenina amin'izany asa za zao dia mihevitra fa hisafoaka sy hotezitra mafy ianao eny tsy zanako marina tokoa momiangolaka tamorainao ny resaka inona azy ny tianao ataoko e anampitrotraka ny adi-tsainy androka azy za angamo ny teny an'izany ka dia mety ny zanako mihitsy no afonao amin'izay fotoa amin'izay mieritreita tsara ihany loha vao miteny aleo izy ampiana sy arovana mba tsy hanaonao zavatra azy fahatany ka maninona nefa raha ampiana izy analan'io e raha fatra tena ho afa-baraka ny itsika ka naninona ianao no tsy nanalany miangola tamin'ny fotoan'androny ka aka zavatra tsy mitovy zany za aloha dia tsy manaiky an'izany velively mihitsy kosa ny analanan'io e mety izy ianao amin'ny toerako izay tsy mamanana antaranaka akory raha tsy tianareo zazy io tsy maninona mihitsy fa ho zanahako ka dia ahoana zany ny amin'ny kaladala io ka olany zareo io aza manao an'izany fa mbola sainao izay ho anjarany sy ny apitso e ianao aza efa nanana azy lehibe mbola nitiaviko sy nampakariko ihaniko aza dia manao ririndasa tsy tsaroana re raha zay dia tamorainao mihitsy zao ary ianao no tena natahorako mafy hoe sao tsy ahazaka ny vaovao ratsy kanefa rehefa ianao moa ny fisarotiny inona moa ataoko fa dia misaotra anao ara fatra tsisy isaorany ao fa hiezaka anyendry ny foko e mba zay ahy no tokony ataonao andray zavikely eritreretina raha matotia eny arika iaja avona ramose fonjeo alisy fa misinna ramose ny tao valaketraka be toy io ianao marary nga mademoiselle eny mararika soavana lesy izy ary mitondra olana be amin'ny fiainanay zany mararika soavana ahoana be voka miangola be voka zany ty be vokan'iza tsy mba hitako mihitsy ny zanakareo iny ka
mifanadalana mifampitaritarika amin'dehilahy ka izany indrindra ne ny olany zaza azo ny tany Tomasina tany ony ary dia tena verevitra mihitsy izay mba hanafotana azy. ka inona moa zany ny azonareo atao fa dia manao izay ahatongavany zaza ary mitaiza sy manabe azy indray fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany na dia hoe ataontsika ho ditra zany nazaony azy. Tsy misy olombelona mahavita ainy izany. Tena tiako letsy izany fisainany lahy zany a. Tena mideranseha fa zao ary aza tsy nisy mpiasa tiako sy nahatokizako mihoatra ny lahy teto hatramin'izay nahatongavany lahy teto izay dia zao letsy a apio letsy izay mba hamahanty olany tia laha zao ary izay tianareo mba hanapiko anareo e. Maninona raha ampivadinina reo sy miangoly atao sarisary fotsiny kosa nefa ary nareo roa ihany no manao fanarahana rehetra. Ramose maninona tsara zany ho ahy mahatsiaro afa-baraka loatra ny fianakaviana raha dia hoy roa antsoina hoe mère célibataire roa ny zanakay izy nefa mba toy iny ihany ary le reny ny tena mampanahy. Ahoana kosa ny hevitra izany Ramose nga dia za ve zany ny atao toy ireny famonosakendriny fotsiny nary ny fonona mofo menaka zany hoe trohako sy tatazako ny silitika rehetra ary rehefa vita izay ilana dia atsipinareo na eny andabapako na dorana na ho savoritany amboa sao dia tsy rariny kosa Ramose fitiavako ny lahy daholo iny na misako n'izany hevitra izany tamin'ilay fa hevitra ve tiany ka manaiky an'izany ary ve hono ny zanakareo fa nahoana moa ny tsy hoekeny zavatra tsotrany izany dia ny azo vita ihany fa za dia ho very ny fahasambarako satria raha azoko ny teninao dia anome voninahitra anareo fotsiny no ilana ka zany hoe anao izay hanana miangola tokantrano fotsiny zany dia hoe za rehefa avy eo ho aizy zasiny zandriko Ramose raha za elahy dia mandinika tsara aloha eny amin'ny lafiny maha-olona dia toy ny voisaka ihany zany saingy eo amin'ny mety ovy ny fiainanareo telo-dakely kosa dia ataoko fa tsisy tokony anampitsampona ny fisondrotany. tapoka tamiko loatra ty resaka ao Ramose ka za manome tsiny ahy ianao raha toka mieritreritra lalina tena sarotra loatra izy ty eny tsy maninona fa ny tsara dia vita ny anjarako fa aleo nareo sy miangola no ifampidinika amin'ny manaraka tsaratsara kokoa nareo ny mifampiresaka amin'ny lamina ka ary tia matamafadinao ka mba fantatrao moa fa voatsela teo ny nahazo fandrahonana tamin'oroany satria manadalanjanany anjarako manamboatra ny resaka amin'razay fa zay fanarahana reo sy miangola atao lasa aloha fa mieritra eta tsara tena sendrany tola anaty inona rery lanitra no ataoko raha anda efa fantatro ny mety anjo mety afoko zao azy zao raha naiky dia anao sorona ny fitiavako sy ny fiainako ray manontolo inona rery lanitra no ataoko fa misina madama tena tsy mbola nifakahity zay reo lahy fa mbola variana ny resaka tamin'ny Ramose fa misy inona tena tsy ho voalohany zao liaja ny sehony-javatra tato nalafina taminao fotsiny fa ny androany dia voaporofany tsekeko tsony mihitsy hampandre polisa dia aleo iny gadra any fa nisy inona ho amatsy anao ka izy le nasaiko rapitra entana teo iny tsahany teo ambony tirana teo koa ny boaty misy firavaka volamenako kavina sorojo ary peratra rainy ihany maninona tsara dia aiza izy zaza manontany ianao kizy tsy teoko tena tsy avelako marina mafy ho any amin'ny rafatra dia toriko iny aleo re aloha madama jerena tsara sao dia tsy marina zany ka ndalana aloha tadiavinao zay misy azy tsy mba ataoko vita mora tsony mikasika an'izao ka tamin'ny farany masy dia volany paingo teo ny lasany no za mbola salasala dia tsy sanamboraka taminareo aleo indray ary aloha madama hikaroka azy araingany ianao
nampiantso aho ny anareo telo miakaka. Nampiantso zay fa mila mifampisaka sy mifanafitra ka. Miaino anareo ary tompoko fa somary mamaika ihany fa mbola natitra ny sakafo nitoavina any am-poja. Zao ry aza efa betsaka reny resaka ny fanaovantsika reny ary efa tarataratra iny mety tsy ho fanekena ny tolo-kevitray dia izay no niantsona anao mba hialana nenina miaraka. Sarotra ho any anaiky satria efa hita fa raha sarotra le hampanaovina ary manazo tsy ho vitako hatramin'ny farany. Iaja efa niteny taminao fa tsy hisy haningotra anao vetively amin'ny fifandraisantsika ohatran'izao ihany sika raha tsy hoe eny masony olona sy manoloana fanjakana ihany. Sarotra zany ry aja sady tsy alenao ary ve manaiky moramora ny etaetan'izy mianaka e. Za vonina ny amoaka ny toavina ny mponja indrisy ry vitana dia mety tsy maintsy anaiky azy zany ka hony manaiky matoa tsy miteny io. Marina zany teny raha zay zany ry aja ary so manan-kevitra hafahafa ialany amin'ny fahavoazan'ny toavina teo iny fa tratram-bodyomby teo ampivarotana amin'ny firavaka izy ary tsy nisy azo nataony aminy rehefa ny manam-pahefana no nandray ny raharaha. Eny ary tompoko manaiky ny etaetanareo fa avelo amin'izay mba hijery ny zandroko. Mazava zay ry izy mianaka tsy misy tokony anakotabanany azy intsony fa anjarantsika telo manao izay anatoto sanaingana ny raharaha rehetra. Tandremo nefa tsy anavitoina ny zanak'olonareo izy azy iny efa tena mahonena mihitsy mijery azy. Iaja ahoana izay mademoiselle? Misaotra betsaka anao aza matahotra fa tsy anakotabany fiainanao manokana fa vonona nampy anao aza. Misaotra ary manomboka izao dia mizara amin'izay mba miala amin'ity mademoiselle ty moa e. Eny ary tompoko mbola iresaka sika sy anao raha riva zany aleleo aloha tonga dia araka amin'ny aza ivoakany fa misy zavatra tsy anako any andao fa ho avy ary aja. Mampalahelo Iaja. Izy aza ny tena sambatrako. Fa ahoana kosa? Hitsoka ny renany sasarako ho afa-paoriana mandrakizay. Fa isika sy anao dia izaka ny totony mandrakizay. Sy io indray miangola. Maninona efa miteny aminao fa efa njary zao ary raha nenona no hitondranao ny zanakao io mahanaso dia ho zaza sosanina sy marary saina ny voakanao ao mila reny milamin-tsaina sy miadapoana eo ny rehefa mitondra voky. Tena kakerinenina ihany aloha za ty e. Sy okizay ny zanako amin'izay no tokony ho mpanjinina izao. Tia teny ianao ka tiako ny zanako ry miangola fantatrao moa ary mbola veriko aminao ihany fa io ny fanomezana tsara indrindra azoko teto tany. Zava-poana izay arena sola fa io zaza io no menao io zao no hitondra ny anarako. Dia ahoana marina moa zany zao natao hosoratana aminao ve ny zaza kanefa manana ny reny ara-panjakana izy? Efa misy dokotera zazo samy manamako any ary izy io ny ikarakara mombanao mandra-pahateraka ao. Izy ihany koa nefa ikarakara momba ny kopiany tsy misy atahorana roa zany fa dia zanako io ary andova amin'ny fananako rehetra aza miasa saina amin'izany ianao e. Ny amin'ny aja aloha tsy mampanahy fa raha fantatry neny zany tena olosa rehefa nidy ohatran'izay mivava dia hidiana hatramin'ny farafofona iny misoratra mitoetra fa ny ampitandremako anao kosa dia tia tandremo fa saro ny fanambadiana roa sy aja ka aoka tsy horeko na ho hitako fa iovy zany any rinany ka ho lasa tena izy fa dia hifakahity sika. Ora fatwa ahoany
sao dia marary azy zao zazakely zao e. Fa maninona e? Efa sasakadiny izay no tiako mitomany foana. Ary maninona moa raha mba jerenao ao e? Ianao koa tsy dia ohatra ny tsy mba hitako manampy andreo ankizy ireo mihitsy. Tao jerenao fotsiny zareo indraindray. Ka tsy haiko mihitsy fa ohatra ny tsy dia zatra loatra. Ohatra misy zavatra manesika foana hiadsaka ala amin'ny miangola. Fa maninona koa e? Dia tsy haiko mihitsy hoe maninona fa isaky ny mahita azy mianaka dia lonolony foana e. Ora zay a, moramora ihany e. Zanaka ao ane io e. Afantatro izany fa efa miteny aminao fa tsy fanahiniko ane le izy e. Ka inona ary ny tianao e? Ny tian'ny zanaka tsony? Hainao moa mety ho fahadisom-panantenana ireny zaza solafaka ireny raha ianao atenainy anao anazy indray no mitsipaka sy mandratra azy. Ampoizina mety aminao tena. Olona be saina ohatra ny kovy amin'ny tena. Aza manao an'izany a? Zaza mieritreritra fa matoa io tsy dia tetra amin'izao trangan-javatra izao a. Misy toko lehibe azony eo any ambadibadika any. Okare izay e. Ndehana avondreo aloha zao zakely zao fa misy mahazo azo manina fa tena tsy mangina mihitsy ane izany e. Olona roa be anao fa ianao koa. Ndala jereo rehefa tsy matato ianao ka. Ianao ty raha zay dia tena vehivavy. Fa ahoana zao ro miangola sy aja? Tsy misy inona akory tompoko fa somary manahirana kely le zaza dia nalain'ny miangola mba hanampy anazy mandrotsitrotsy azy eto. Tsy misy inona ka. Ahoana zao ro miangola? Ahoana ny fanarahana? Fa dia tena kosa ianao zany a. Ianao mitsotsotra fotsiny alialilandra zay dia za eny mitadiavinao hifampitolona amin'ny zazakely eto ha? Ka ahoana no mahatonga ny aza matory eo akaikina roa mianaka eo ka? Fa inona mireto olona ito fa tsy azoko e. Toa misy zavatra tsy mazava. Sa nahatrivy e. Mandaina aloha la mivoaka andray aza fa mila miresaka kely izay sy miangola. Andremo fihetsika eo fa sao rendra matoavadinao eo a. Andreo fa mifiriany zao ary ty aja dia roany io. Tsory amiko marina ry miangola. Mivadika amiko ianao. Moramora ho ahy ianao. Ary maninona moa raha miandra maraina vao mifanazava e. Andao ianao sao dia zao any dia hiaraka amiko any ivelany. Tsy manakely zao a. Tsy efa nilazako moa ianao mba tsy hamadika amin'ny fitokisako. Ary maninona ary any mitaritarifina ohatran'io e. Andiany. Miandry anao ny tokotany. Mba andraso kosa aloha kapary de sucre fa tena mangatsika loatra e. Lasa izy mianaka to. Azy lozanao mianana fa maika ainy anao Nena fa lasa izy ary dada teo no toa misy fiara mivoaka izany. Dada sy izy fa ianao sy zazakely ta izy e. Tsy nety nangina mihitsy lova kely dia netiko niakatra nyrotsorotsiana tany amin'ny terasy. Fa izy sy miangola mihitsy ane zany lasa zany e. Sao dia narary kosa zany ren'io zazy io e. Fa nareo very aza dia miray trano ao dia tsy maraka nininona mihitsy a. Efa hoe ny famaly kely tao izy mianaka dia nasainy mivoaka. Kinona moa ny azontsika tao fa dia miandra izay iverena ry zaniko. Zo ary fa mba tianao le zaza ka mangina ireny aminao. Dia mahagaga. Ohatrany dia hoe ianao mihitsy ny ray n'ity zazy ty. Ady amin'ny tsy manatsiny ve. Tsy amiko izany. Manao izay adidiko ary fantatro fa tsy fidinao an'ity zazy ity zao. Zaza miadana io ka ianao koa. Inona izao mahorana io eto? Ndreniny ny adala. Aleo aloha zay hiditra any anefitra hiandry azy zao ka. Ndao ary sady matory ty iziko. Ozy aza maraina ihany ty ny andro fa iza ihany ty raha fatro sy miangola.
dia gaga ny zazakely anefa tia mila minono mandiana aloha ikarakara ronono izazy io fa sendra zay reny adala dia lasa iza marina riaja ha tena tsy misy azoko sy tsy fantatro mihitsy aloha fa malo izy ianao ry zareo eny raha ny tena marina dia ny fahitany ramosiana tory teo akaiky amin'ny miangolana tena nahatonga ny olana tsy azoko maninona tsara fa inona kosa tokony asorenandrafatro amin'izany ka fa ngahoana ro sy miangola tsy mpivady ara-dalàna ka tsy fantatro fa efa nyfanaiko ny izy miangola hatra ny fiatombohan'ny raharaha fa riaja fa misy inona marina amin'izy mianakireny misy inona hoana moa sary-piaro aminjana amin'ny vavy rangako ka nahoana raha nitazonina toka tena fa tsy nampanambadiananao ka tsy ianao kosa ve no matahotra ny hetsy voninahitra ka ty izy diso mitsabatsabaka loatra amin'ny tsy tokony hidirana neny tena mahasadaika hatray fitiavanako za tompony zanaka za tsy sarotony fa tsy azoko mihitsy so dia ahono ariaja so dia sanatria dia ho sanatria tokoa ve mitovy iaia amiko ianao dia efa tsy rariny kosa raha izany no misy aleo any izany fa nareo sy miangola nga manao hoana aloha fifandraisanareo hatramin'izay ndraisanareo hatrany izay na tsy afeniko aminao aloha fa ny fifandraisanay andro sy alina dia namboly fitiavana teo aminay lasa tiako izy ary tia zanany ity dia nanjary tiako sy tsy foko ihany koa dia tratrandrafatro ny ray fandrininareo efa elaela ihany zahay no ny fanakaiky ary tena efa mifampitantarany momba anay mihitsy tsapako koa fa tsy afaka nitsipika tsony koa miangola ka babo azy tamin'ity kambotomandry ity kanefa tsapako koa fa voafatotra sy matahotra loatra ny ray io zanany io izy fa nga fatandraindray ny zanany fa iza koa moa ny tsy alalany an'izany mety andraso hoe misy olona mitady eo ambavady io eny tokoa fa iza koa ary toavina ny tsy manantony eo andanana aloha jereo dia etrity zazakely tsy fantatro ny fahamarina ny fahaloza fa misy inona riaja inona ny loza eto aty aloha raisiko lova dia mipetraha ianao ay ity sao dia nisan'iny olona nampandre iny fa misy inona misy inona fa nareo koa ve manilona ino no mahazo anao mivadika ary anaty antsanareo ny fiaratsika ary mbola sikirinao dada sy miangola araka ny fitantaran'ilay olona teo dia efa maty izy mianaka ary tsy misy amatarana azy tsony marina be zany riaja eny losa toavina avy aloha tsy ampifatorana koa ty neny ataoko angamba fa tena efa fotoana lalako ny tena marina amin'izay zao efa ela ihany manko zaiko marary ny olona manatsaina sy misy foany edy tsy mitantara ny lahy tsy te handratra ny lahy dada tsy zazakely tsony iny ahy inona marina ny tena marina amin'ny tantarako izao ary aleo aloha akisako lavidavitra bebe fa na dia malemy sy miteny eo ambony seza azy izy io dia ataoko fa mandresy mbola mitempo tsara ny fony ka so anjary anetsika lahelo azy eo indray ny fahenony amin'ny resaka amin'ny lahy
tena mampalahelo dadako hatramin'izao dia tsy mba manana asa fa tsy nitaizana fozam-baviny io efa 5 taona koa izy nitaizana fa nalemy teo foana 5 taona tokomantsy izao zay teny efa antitsy bebe ry lova tsaroko mihitsy nytanjany taloha izay mbola azo lazaina fatanora ihany ny izy izay tapaka lalandra taloha izay dia mbola nitantaraka ihany moa izany tsy dadany no voazo toy io ny mampalahelo dia ireo tena antim-pahavoazana dia tsy mba nandrefangery firina akory fa dia lasa tampoka namela ratra ineny sy dadabe ve ny tiany dada tenenina amin'izany izay indrindra anaka fa nisinina mariny fa ahoana tokoa moa no nahafaty azy mianaka miaraka ditra sa anjara fitiavan-tena sa fitiavana ary dia nahoana loatra fa nisinina marina ry dada jereo ny kopian'la fa anarany rahafaty somiangolany ho any ka izany mihitsy ange mahagaga e fa nahoana ny tsy anaranao no misoratra amin'ny kopiako izany no marina e zanaka rahafaty hoe lahy dada aza misangolozy rehefa tsy matoky lahy dia jereo fa voarakitra atao anatin'ity taratasy mikasika ny didim-panana ny rahafaty ity daholo ny marina rehetra akoatr'izay koa dia mbola misy an'ity fanazavany ity izay nisoratany tanana mazava io entina manazava ny resaka amin'lahy ny mariany tato ihany koa mantsy fa tsy azo avoaka reto atota taratasy reto raha tsy efa maty izy tokoa e izany hoe fa iza nazahoanao andreto ry dada efa ela no nanomezany notera ity taratasy ity aiky tsy hamoaka n'ity taratasy ity mihitsy raha tsy efa tonga tao ny laka nefa elahy moa misisika foana ny ahalalany marina dia nataoko nanakaiky foana izy ity sao dia tsy mba marina ry zao tantara zao ry dada dia ahoana dia mpiaino izany no mitsara anaka ary zareo koa no manohy azy raha tia toizana ary mbola izy ireo koa no andray lesona raha misy ihany ny azo raisina amin'izao tantarantsika izao dia ianao le tsy manatsiny ianao no nafarany rehetrarehetra zany nanabezana baratra ny tsabo sy nitaizany renin'olona tena manana fo ianao ry dada ka ho ay zany voafatitra ny fanekena ary eo koa ny maha olona nahantra ny tena ary tetiko ny nahitana ny fiainana milamina ary tsy afianiko alahy fa na dia teo azy izany tantara ratsy ny koboany reniny lahy zany dia izy ny tovovavy voalohany namotikavana dia tena tsy mino ry dada ka raha olona miaina an'izao dia ohatrany hoe tantara foronina fotsiny ino izy ary so fa tsy fantatra koa ry zany dia nysarahana tamiko fa ratsy izany angamba dia mety ho ratsiratsy ihany fiafiaran'ity tantara ity eny tantara hoy elahy saingy mitranga dia mety iseho amin'ny olona any ambadibadika any ka tokony hitandrina sy hijery tsara ny ametrahana ny tongotra fa ny tena mampalahelo dia mieritreritra ny bebera izay tsy izy irery ihany ry dada isika telo mianaka mihitsy fa ahoana ay ny aminao ahoana ndraika sofoka rano amin'izay ianao ry dada efa be izay vitanao taminay izay dia dava amin'izay zay mba ho andefy mandrinao eny izany angamba tsy ho sarotra dia davina indrindra efa fantatra elahy ny tantara ary tsy hotrany lahy mihitsy no andrasako matokisanao ry dada fa tsy manana dada hafa-tsy ianao ary tsy saraka aminao mandra-pahafatoko ny fisarako anao dia irareko mba amin'ny fotoana metrahaka anao any am-pasana vao hifarana matokisanao fa ho tia an'izay vadinao ho tia azo tohan'ny eny ihany koa ny angatahako fotsiny ry dada dia mba hifanohana eto sika mianaka mandra-pahalasany bebe tena tsy manapoziko matitsaina toy izao le tsy lahy tika tena zaza indry amin'sotra letsa ary matokisa fa hifanohana eto sika fa za moa zany ry dada zanaka sa zavikely eto amin'ity tantara ity ary ty tantara anankiray ty koa hita sa fitiavana hoy elahy
Taitra sa fitiavana? Zavikeloko sa zanako dia ampeniny nantenaina. Nolalaoviny Saoly Malala, Niongy, Mirado, Jacques ary Gaston. Mpanatsodosa Gaston Nandriamanalina.